Aoriana ny vaovao tapatapatsika dia anaraka ny tontolom-baovao ara-politika ho arahantsika ihany koa ny olana mianjady amin'ireo tanora izay vao navita ny fianarana na ihany koa izany ireo manana diplôma. Ho arahantsika eto aloha izany ireo tapatapam-baovao fitina amintsika fofony momba azy ireo. Tovovavy iray 12 taona kosa no naolana andiany Jolay tamin'ny fomba feno abibiana tany Andodabe, Toamasina faharoa ny alin'ny sabotsy lasa teo. Araka ny loharanom-baovao dia Jolay 3 lahy no tonga nanafika ity tovovavy kely sy ny ray aman-dreniny nandritra ny fiembenana volotany an-tsaha. Avy hatrany dia notsatohan'ireto olon-dratsy ny antsy ilay raim-pianakaviana. Niezaka niaro azy ramatoa, kanjo novon'ireo dahalo ihany koa. Rehefa izany dia nivirafirain'ireto farany ilay tovovavy ary nanaovany tambabe. Potika tanteraka ary nitondra takatra mihitsy vao nafelany. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny anton'izao fanafiana izao. Von'olona hafahafa kosa no nitranga tany amin'ny fokotany Ambohimalaza, kaomina ambanivohitra maro fototra, distrika Mananjary, ny 3 Janoary 2024 lasa teo. Raha ny fantatra dia nisy fetim-pianakaviana tany amin'ity toerana ity ny 20 Janoary 2020 Janoary. Ny maraina tokony ho tamin'ny 3 ora nefa dia nivoaka ny trano ity tovolahy iray ka nofirainy tamin'ny antsy avokoa izay nifanena taminy. Vokany olona 2 ny maty ary 3 hafa naratra mafy. Tsy mbola voasambotra kosa ilay navandoza. Ny brigady Nosvarika moa no nanao ny fanadihadiana. Mpiambina tranombarotra sinoa iray kosa no lasibatry ny asan'ny Jolay tany Antsialovana, Fokotany Ambony Akondro, kaomina ambanivohitra Mitrandraka, distrika Tsaratanàna, ny 17 Janoary lasa teo tamin'ny 7 alina. Jiolahy mitondra antsy sambatra no tonga nanafika ilay tranombarotra. Notoran'ireto vato ilay mpiambina ka vaky nandositra. Entana maro lasa tamin'izany, toy ny menaka iray barika, fantsona vy maro, moteur. Nidina avy hatrany tany an-toerana ny brigady Andriamena nanao ny famotorana. Jiolahy iray kosa no maty sy mpamily fiara 4x4 iray ihany koa nandritra ny fanafihan'ny Jolay amin'ny Tampiadina tany amin'ny lalam-pirenena fa 430, 420 kilometatra avaratra Malaimbandy, kaomina ambanivohitra Dody, distrikan'ny Morondava. Araka ny loharanom-baovao dia Jiolahy 10 no nanafika fiara miisa 2, Sprinter sy Nissan 4x4 avy nandevina tany Fandriana Iazon'ny Morondava. Simba ny fiara Sprinter vokatry ny fanakana an-dalana, voatery nijanona ny fiara ary navoaka avokoa ny mpandeha. Teo indrindra no nisy fiara avy any Toliara nandalo, ny Kasanala ny sakana. Kanjo saika mira famaky ny mpamily ity fiara ity ny iray tamin'ireo Jiolahy no avy dia notifirin'ny zandary ka maty tratrano. Ilay naratra kosa nentina nozaboina tany Antsirabe, saingy tsy tana ny ainy. Ny brigady Malaimbandy no nanao ny fanadihadiana. Ramatoa iray 420 taona mpisoloky no trateaky ny zandary ny alatsinainy lasa teo ary nahitana fanafody gasy ny sakosy teny aminy. Araka ny fanazavana dia mpisoloky amin'ny resaka mercure ity vehivavy ity ka nikasa hividy trano mahery ny 3 miliara. Olona maromaro no nosandohany sy nilazany fa izay mahita ilay trano dia hividianany fiara 4x4 sy trano. Ny antrano tao amin'iray tamin'ireo voasoloky ity farany. Nilaza fa manambola amina miliara amina teratany vahiny ity mpisandoka ary nitaky vola 4 tapitrisa ariary mba hahafahany mahazo izany. Nanjavona nefa izy vao azo no ny vola. Nandeha ny fanadihadiana ka izao tratra izao. Omalalaroby moa no natolotra ny fampanoavana ny raharaha. Ahina kosa ny Sinivaromaizina eto Andrenivohitra Antananarivo satria raha ny fantatra dia efa misy sahady ireo manangona sy mividy abongatiny ireny vary ireny eny amin'ny mpivarotra. Araka ny vaovao voaray dia nafaritra Itaosy sy ny manodidina no ahitana izany fanararaotana izany. Isan'ny antony ireo tsy mampisy ny vary ny tsy fahampiany orana ka misy ireo fetsifetsy manangona mialoha hatrehana ny krizy.